faly miaravantsika rehetra ny tenako tonga soa indray eto mifandarana inona sy inona avy Soarialandriamanavidatsa no anarako araka ny efa fantatrao dia ho hitantsika ao anatin'ity fandarana ity ny resaka fialamboly fitaizana ary ny mety ilaina amin'ny fiainana andavanandro anomboantsika ny fandarana ary ny zanam-pandarana izy izay arahantsika amin'ny Lova Panies artista vao misandratra avy ao amin'ny Kram. Manaraka izany dia hiaraka isika ao amin'ilay pejy fanabeazana ka ho hitantsika amin'izany ary ny zavatra efa tokony ho mahavatra amin'ny fiainana andavanandro nefa toa manjary lasa adino ary farany ao anatin'ny zanam-pandarana inona dia hiaraka isika hitsidika indray ny orinasa Auto Plus izay hiresaka ny momba ny optika. Anomboantsika azy ary ny zanam-pandarana izy. Arao arie! Lova zany tena anarany moa zany hoe Ramason Lova fito amby roapolo taona nanomboka mitendry gitara tamin'ny classe de 5e zany hoe teo amin'ny 12 taona teo nanomboka mitendry gitara. Tsy nianatra tany am-pianarana ny gitara fa hoe nisy bandy akama zay zany tena hoe nitendry tao amin'ny tanàna dia tamin'ilay no nianatra. Azotsika hoe rotaona taorian'ny nanomboana rotaona taorian'izay dia nandalo telefona tao amin'ny CNEM nahazoana teknika kely kanefa ny vetivety tena tsapa hoe tena amin'ny sofina ny tena fomba azahoaka amin'ilay mozika. Anisan'ny tena mi-influencé anahy aloha voalohany indrindra ilay kitika malagasy avy any atsimo. Moa zany tonga tany tena teo amin'ny 5 taona teo tonga tany. Za zany tonga saina foana vao tonga tany dia hoe eo amin'ilay mampiavaka. Hitako zany hoe rehefa tonga ianao ka manana mampiavaka anao dia efa afaka misongadina. Eo zany ilay hoe manintona olona izay sonorité zay ary manintana tsy hoe tena hoe taitra fotsiny izy fa ndraindraiky koa izy te hizara ny zavatra hainy ihany koa satria matanjaka koa lerony ihany. Za moa mpianatra dia tena fanaoko amin'izay rehefa tsy mianatra hoe maka fotoana kely dia miditra anaty magasin mozika fa satria tsy zatra an'izay dia ao ambadika ao amin'ilay loge ao tena misy namana anankiray manamboatra gitara izy dia focus dia hoe dia arrive aussi izy teo dia nanomboka teo ny échange dia taorian'izay dia izay olo izay natakatra sehatra na voalohany ao public hoe 200 personnes dia hoe izy mpitendry gasy mozika gasy nitendreny ary mbola mpanao mozika voamiakatra izy. Hoanao lina amin'ny fialamboly vaovao iraisam-pirenena sarimetsika fanatanjahantena fandaharana ho an'ny ankizy internet satbox any elite radio sy télé mihoatra ny 10 isa maimaim-poana amin'ny voalohany ihany ianao no mandony sarany 470 000 ariary monja dia izay tsy misy vola aloha isam-bolana intsony maimaim-poana ihany koa ny fitaovana sy fametahana azy ary ny service après-vente amidy any amin'ny elite beoririka mpanjajara satbox akaiky anao na antsony ilarana 032 62 766 35.
vavianao fosiko amle etikanao Misaotra rakoto manampy malonareo eto amin'ny autobus. Ny jirona fiara vita amin'ny plastika no diovintsika amin'ny alalan'ny système 3M. Fisorona toy izao fomba hanadiovantsika azy, sorona ny tasy lehibe amin'ny alalan'ny ireo karazana fanadiovana maro. Dia miditra ny étape faharoa tsika, dia manala ny loto manaraka ilay deuxième couche. Ny fahatelo dia miditra ny hoe mampiasa rano tsika amin'ny alalan'ny produit P1000 manomboka manadio tsika. Ary ny faharefatra dia anisan'ilay manala ireo tasy maro be manodidina anazy dia ilay P3000 alohan'ny idiran'ny produit tena mampangirana sy miaro an'ireo masoandro sy orana. Tsara mampafantatra antsika fa tsy vahaolana fampiasantsika ny vernis fa manoro-hevitra izay ny fomba mba hampiasanareo ny Renova Optique 3M. Ny Renova Optique 3M dia mamerina ny globontsika ho vaovao. Aza misalasala raha manatona autobus ambany dia fa ho afa-po, ho raisina tsara ianareo. Izay indray no azo natolotra anareo tamin'ity anio ity. Isaorany ianao niaraka taminay hatramin'ny farany. Misaotra ny ekipa teknika sy ireo mpiara-miasa ihany koa. Manome fotoana indray ary amin'ny alahady heriny amin'ny Eninora sy Fefany eto amin'ny Kolo TV ihany. Ny famerenana aza tiano amin'ny alarobia amin'ny 4 ora tolakandro sy ny zoma amin'ny Eninora arivo. Raha misy kosa te hifanerasera aminay, io ny adresy mailaka ahafahantsika mifandray. Mandram-piona tompoko!